Amin'izao alahady 20 ny volana Jona 2024 izao dia faly miarahaban'ny ray rehetra mahatratra ny fetin'ny ray androany. Mirary soa hatrany fa adidy mavesatra ny maharay ary isan'ny mamolavola ny maha izy azy ny olona anankiray ny influence ny rainy na ny fisiany na ny tsy fisiany eo amin'ny fiainany. Ka dia mampahery ny ray rehetrarehetra izany amin'izany adidy masina sady sarotra indrindra namen'Andriamanitra anareo izany. Amin'izao fetin'ny ray izao koa dia mahatsiaro manokana an'ilay raiko niteraka ahy aho. Efa nandao antsika moa izy tamin'ny 20 Febroary taona 2024, juste taloha kely ny confinement vao avy nandevina herinandro izay dia nidy Madagasikara tratran'ilay Covid. Misaotra an'i Jesosy moa fa voaritra soamantsara tany an-tanindrazana izy izay vao tonga ny confinement. Tsy afaka miarahaba anazy intsony satria moa efa tsy namantsika izy, efa tsy important aminazy intsony eny amin'izay toerana misy anazy ihany izany fetin'ny ray izany. Nefa ahatsiarovako azy manokana ity andro androany ity ka nosafidiako manokana koa hanokafana n'ity pejy vaovao, pejy antsoina hoe zava-manahira ny vehivavy. Mazava ho azy ho an'izay nahafantatra ny dadanay Jamoka Misetra dia nahafantatra anazy tao Majunga moa izany dia isan'ny nanokanany ny fiainany manokana ilay fandaharana tao hoe zava-manahirana ny tanora. Io zava-manahirana ny tanora io efa taty amin'ny M3 TV, M3 FM moa izy taty amin'ny taona tamin'ny sokafany M3 TV, M3 FM vao nifindra tany ny fandaharana fa efa hatrany amin'ny taona 1990 dia efa fandaharana tao amin'ny radio feon'ny Boeny, izany hoe ny RNM tany Majunga, Radio National Malagasy tany Majunga izany no efa nisy ny fandaharana zava-manahirana ny tanora tadidiko tsara. Isaky ny alakamisy hariva izy tamin'izay fotoana izay, isaky ny alohan'ny andehanao fandaharana moa dadanay dia alefany amin'iny canal iny ny radio dia amin'izay izany ohatran'ny hoe invité sady izay ao an-tranao hiaino. Dia izaho izany efa isan'ny naheno an'iny fandaharana iny foana nanomboka 9 taona tamin'izany 98 izany hatramin'ny nahafatesany moa izany dia tena hoe isan'ny nanolorany tena ny nanao an'iny fandaharana iny. Tsy Jamoka Misetra na Bruno Jean de Dieu Tsiketa dadanay izany ny tena asany namelomany anay nandraisany karama ara-panjakana dia mpampianatra izy, mpampianatra matematika sy fizika tamin'ny CEG tany Majunga. Fa be dia be koa ny asa nataony, io moa izany isan'ny ahafantarany maro anazy. Nanao fandaharana zava-manahirana ny tanora izy, tena an-tsitrapo, tsy nandraisany karama, tsy dia nataony fitadiavam-bola loatra ary tsy tany amin'ny radio foana na tany amin'ny télé ihany fa hatramin'ny nisian'ny zava-manahirana ny tanora izany dia misy bureau kely izay tao an-tranony atao fandraisany olona, firesahany amin'ny olona. Rehefa misy olana dia fampiresaka ao secret-ny zareo moa ilay izy. Dia misy fotoana izay mahita hoe tena olona serio izay tsy dia olona izay tsy manan-katao mandrakandroany. Fa nampianarin'ny dadanay anay ny mizara izay kely anananay dia indraindray ara misy famaliana kely ihany ao an-trano hoe vary efa kely dia mbola nomezana kely tapaka poaka ho an'ilay olona tonga miresaka ao aminy ao, izany hoe isan'ny tena niainana izany ilay fiezahana mamaha olan'ny olona. Nataony hoe zava-manahirana ny tanora moa izany ny anarany ary mbola misy ny fandaharana zava-manahirana ny tanora mandraka androany. Na dia efa nodimandry aza izy dia nisy mpiara-miasa taminy moa Madame Benjamina manohy an'ilay fandaharana miaraka amin'ny skoty namany Naga any amin'ny Majunga amin'ny M3 TV, M3 FM izany mbola misy ny fandaharana zava-manahirana ny tanora. Ary tsy sanatria hoe hanao concurrence ny zava-manahirana ny tanora ity pejy ity, fa hijery manokana ny zava-manahirana ny vehivavy. Ho anao izay mbola tsy nahita mihitsy an'izany fandaharana zava-manahirana ny tanora izany, tsy manana ide mihitsy hoe ohatran'ny ahoana ilay izy,
misy vidéo anankiray ny zava-manahirana ny tanora tany amin'ny taona 7 sy 10 hozaraiko ao amin'ny pejy ao, dia afaka mba mahazo ide kely antsika hoe ohatraohatra ny ahoana kay le izy. Tsy tena nanao copier-coller ny zava-manahirana ny tanora koa ny zava-manahirana ny vehivavy. Araka an'izay anaran'izay moa ny zava-manahirana ny tanora, ny ciblé kokoa ny tanora satria mpanabe tanora no hitako hoe vocation na resy lahatra ny dadanay tamin'iny fandarana zava-manahirana ny tanora iny. Zaho koa raha hanolo-tena handrindra ny fandarana zava-manahirana ny vehivavy dia tsy hoe hanabe ny vehivavy, tsy mpanabe vehivavy akory, fa mba te handray anjara amin'ny firesahana au sérieux, tena fiainoana sy fijerena vahaolana tokoa ny amin'ny zava-manahirana ny vehivavy, satria raha jerentsika ny tantara, tena ny tantaran'izao tontolo izao hatrany amin'ny voalohany mihitsiny dia tsy dia voaray au sérieux ny zava-manahirana ny vehivavy. Nanomboka tany amin'ny andron'ny Ezipta taloha, tany amin'ny année 1000 marobe talohan'i Jesosy Kristy, izay moa ny repère mondial talohan'i Jesosy Kristy sy tafaran'i Jesosy Kristy, dia atsotsika le hoe en général l'antiquité zany io nanjakan'ny fanjakana Egyptiana zany isan'ny natanjaka be, ny Babyloniana, ny fanjakana Grika, ny fanjakana Romanina tamin'izany andro zany nanana izy azy ihany ny vehivavy. Saingy niendanja mandrakariva ny fikonsiderena ny vehivavy ka taty amin'ny moyen âge, efa taty amin'ny andron'ny réformation izy raha teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, vao naverina tsikelikely amin'ny toerany indray ilay toeran'ny vehivavy izay nialatsa-danja foana. Ary amin'ny andro iainantsika moa taty amin'ny temps moderne, époque contemporaine ozy ny teny frantsay na ny post moderne ozy ny fiteny sasany koa, dia voizina be indray le hoe zo ny vehivavy, ampiana ny vehivavy, ampatanjana ny vehivavy. Tsy zavatra mitranga ao Madagasikara fotsiny izy io fa maneran-tany, ary tsy hoe hiresaka zo ny vehivavy ny fandarana zava-manahirana ny vehivavy, fa hijery manokana ny amin'ny momba ny vehivavy tahaka ny natao tanatin'ny nanomboka taty amin'ny nisian'ny firenena mikambana moa rehefa tahorenan'ny ady lehibe faharoa dia tonga saina izao tontolo izao hoe misy lesoka matoa, aiza koa dia tena firenena be dia be no miady mba hisorohana ny ady lehibe fahatelo zany rehefa nitsangana ny Organisation des Nations Unies, dia nasiana organisation manokana momba ny vehivavy tao, dia nanomboka ny roborobo tsikelikely amin'izay naverina amin'ny toerany ny vehivavy, isan'ny nandray anjara zany io. Fa eo amin'ny tantaran'ny fivavahana koa, eo amin'ny tantaran'ny finoana, dia nisy évolution niaraka tamin'izay koa. Io tsy fivavahana kristiana ihany fa ny fivavahana rehetrarehetra. Izay moa zany no isan'ny hoe mba tiako andraisana anjara amin'ity fandarana zava-manahirana ny vehivavy ity, hoe mba te handray anjara amin'ny fanatsarana ny fikonsiderena sy ny fiainan'ny vehivavy, ary indrindrandrindra hiresaka ny olan'ny vehivavy. Izay zany ny isan'ny tena zava-dehibe, tsy sanatria mandroaka ny lehilahy zany, satria ny olan'ny vehivavy tsy voatery avy amin'ny vehivavy ihany, ary tsy ho voavahan'ny vehivavy samirery, fa atokana antsika kosa ity pejy ity mba tena hiresahana amin'ny antsipiriany sy hitadiavantsika vahaolana ny amin'ny zava-manahirana ny vehivavy. Ho an'izay naharaka ny pageko tsy page moa zany fa profilako Facebook manokana koa, dia skoto moa jamoka nitezahiny tamin'ny skotisma koa zahay zanany, ary isan'ny tompony andraikitra tao amin'ny skoto koa za. Tamin'ny fotoana rehetrarehetra nahitako fotoana sy fikambanana skoto dia nanao skoto, nanao tily moa zany za, nandalo mpanazava, nandalo vorokely, dia rehefa voantsom-piandraikitra moa dia tany amin'ny tily mandrak'androany.
Dia fantatsika tsara koa fa mankalaza ny faha-100 taona ny tily eto Madagasikara. Izany hoe ny skoty eo amin'ny fiangonana protestanta a Madagasikara zany dia feno 100 taona amin'ity taona 2024 ity nahatongavan'ny skotisma kristiana protestanta tany Madagasikara. Anatin'ity eto Madagasikara io moa mitambatra ao zany ny fiangonana loterana malagasy, ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM, ny fiangonana anglikana na ny eklezia episkopaly malagasy, ny METM na misiona evanjelika teratany malagasy, ary ny fiangonana trano zozoro moa io fiangonana protestanta anankiray koa any Madagasikara. Mankalaza ny faha-100 taona dia tao anatin'ny fankalazana ny faha-100 taona ny tily eto Madagasikara any amin'ny faritany Boeny any Majunga zany, amin'ny avian'ny Jamoka Misetra, satria nandalo filoha-paritany tily tany koa izy tanatin'ny taona maromaro, ary isan'ny nanokanany ny fiainany koa ny skotisma. Tena fiainany moa zany le skotisma, izay no nampitainy taminay. Izay koa no tokony iainan'ny skoty rehetrarehetra, indrindra amin'izao fankalazana ny faha-100 taona izao. Tsy kilalao ny skotisma, ary tsy hoe fivorivoriana isaky ny weekend, tsy fandehandehanana milasy, fa tena mametraka filôzofim-piainana, tena mitaiza amin'ny lafiny pratika. Misy zany karazana fanabeazana tsy voarainao loatra zany ny lanjan'izany, ohatra hoe tokan-teny zany raha ohatra ka hanaovana fanazavana filôzofika amin'ny boky lavabe, fa mety anatina kilalao kely anankiray no ampitany mpiandraikitra an'izay amin'ny beaziny, dia voarain'ilay ankizy tsara ny atao hoe tokan-teny mahatoky. Vonona nasoa namana avy ny olona rehetrarehetra lalàna folon'ny tily. Fa ao anatin'io fankalazana ny faha-100 taona io, ny tena tiako hatongavana dia isany nosafidian'ny tily eto Madagasikara any amin'ny faritany Boeny ho tsangam-bato ny fankalazana ny nanaovana ny anaran'ny lalana anankiray any aminay Mahavoky Atsimo any io, miainga avy eny amin'ny croisement bloc, hatrary amban'le mahitsy be iny zany, tsy mivilivily io lalana io fa lalana mahitsy, ilay rue Jamoka vao nitokanana tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny 7 Jona zany isaorana ny fitondram-panjakana, isaorana ny tily eto Madagasikara, indrindra fa ny faritany Boeny koa nametraka io anaran'ny lalana io ho Jamoka Misetra zany. Efa mahazatra maro moa, efa harem bus mihitsy le eo amin'ny Jamoka hatramin'ny fahavelony, dia amin'izao moa natao ofisiel ara-panjakana le lalana Jamoka. Dia ao anatin'ny fankalazana ny faha-100 taona ny tily zany dia nampatsiahy ahy koa, satria izaho tily ilay hoe adidy amin'Andriamanitra, adidy amin'ny hafa, ary ny adidy amin'ny tena, izay fanekena telo ny skoty. Io ilay adidy telontsika skoty ampatsiahivina amin'izao faha-100 taona izao. Dia mahatsiaro koa hoe manana adidy amin'Andriamanitra sy adidy amin'ny tenako, ary adidy amin'ny vehivavy rehetrarehetra izay misedra olana, misedra zava-manahirana. Nefa matetika tsika vehivavy, indrindra izay nandalo fiainan-tokantrano misy ady, dia matetika tsika vehivavy moa lazaina fa be menomenona, be fitarainana, fa raha ny marina izy ireny tsy dia misy mandray au sérieux, tsy dia misy mihaino loatra, fa ohatran'ny efa atao mahazatra sofina fotsiny zany le maheno vehivavy, be zava-manahirana, be zavatra hitarainana, fa tsy dia misy tena mihaino sy tena mandray loatra. Ity fandaharana ity zany dia isan'ny famaliko, fandraisako anjara amin'ny adidy amin'Andriamanitra voalohany indrindra, izay namorona antsika vehivavy, zava-boarin'Andriamanitra, sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra antsika vehivavy izay ny foroniny, ka mendrika ny ovahana izay zava-manahirana antsika. Anatin'ny fandaharana no ezahana hanatanterahana an'izany. Page Facebook moa zany izy ity mazava ho azy, fa be ny fake
compte fake sy ny hoe mamoriporona olana. Ezahana atao araka an'izay tokony ho izy, arak'izay tratra zany no hoe tsy andanitsika andro amin'ny olana foroporonina fotsiny. Hatramin'ny andron'ny zava-manairan'ny tanora, ny zava-manairan'ny tanora moa tamin'izany fotoana zany mbola tsy de tena nisy ny Facebook, de taratasy sy SMS no nampiasaina, de efa maro no manontany anakah hoe mba tena misy marina ve io olana resahan'ny papanareo amin'ny zava-manairan'ny tanora io e? Inoko zany aloha tsy azo ferana hoe mety nisy angamba nanoratra zavatra lainga na ohatran'izany, fa ny akamaroany kosa de tena hitanay maso hoe zay zao isany nahita an'ireny olona mitady vady ireny indraindray ampiaoniny any aminay any a. Tsy ataony hainay fananiana moa zany fa ndraik'andro tena tadidiko tsara mihitsy, sendra mbola tsy tonga izy de tonga ny aloha teo le olona anankiroa andeha ampiaoniny amin'le mitady vady amin'ny zava-manairan'ny tanora tamin'izay. De nahita maso zay hoe tena misy olana voavaha. Mamanay sy papanay ary moa de presque isaka ny sabotsy mamonjy mariazy satria mi-invité an'zareo ireny olona ireny rehefa tena raikitra tokoa ny fanambadiany. Mety sarotra kokoa amin'izao androntsika zao ny tena hoe hiresaka olana tsy fake. Ary isan'ny hojerentsika miandalana eny moa zany hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika migerer an'le olana mba tsy handany andro sy handany fotoana sy ataontsika kilalao tahaka ny mahazatra ny firesahana sy fitadiavana vahaolana ny olan'ny vehivavy eto amin'ity pejy ity, fa tena handanitsika fotoana. Ary za manokana ary raha possible de te hifampiresaka mivantana amin'izay olona manana olana aloha alohan'ny tena amoatsika anazy eto amin'ny pejy, mba tena voaporofo zany hoe olana tena misy le izy, fa tsy hoe teoria na zavatra ohatran'izany. Tsy te handanitsika andro loatra eto amin'ny pejy fa tena hiresaka olam-behivavy atsika, ary iangaviako sahady atsika zay hanaraka ny pejy zany mba handray au sérieux ny Facebook, de mazava ho azy tsy de sehatra ho an'ny zavatra sérieux loatra ho amin'ny fampiasan'ny maro anazy fa ity pejy ity kosa de hiezaka hiresaka au sérieux sy hitady vahaolana au sérieux, ataontsika ampanajana. Zany hoe asitsika fepetra ihany zany zay olona efa mba omena avertissement hoe tsy ohatran'izao ny anaovantsika anazy fa mbola mi-insiste, de possible hoe esorintsika tsy afaka handray anjara atao amin'ny pejy izy. Zany hoe indrindra sika vehivavy tompony sy anareo lehilahy tsika rehetrarehetra mba samy hanolo-tena noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra izay nahary atsika sy nahary ny vehivavy, mba tena hi-prêter attention hozy ny teny vahiny amin'izay olona mitondra olana sy ilay olana ho zarantsika eto zany, mba hanana fo mangoraka atsika tsy sanatria. Ary zay no isan'ny zavatra tsy ekena eto amin'ny pejy. Apetrako sahady teny aty am-boalohany hoe hanome tsiny na hanevateva an'izay efa manana olana, hitady vahaolana atsika. Raha tena misy ompa na fanomezan-tsiny malailay be any aminao any de miangavy hoe ataovy manokana any fa aza soratana ato amin'ny pejy, aza mandray anjara direkta ato amin'ny pejy raha hanome tsiny, raha hananiany, raha tsy handray sérieux, fa ndaontsika tena hiresaka au sérieux. Zany tsy midika hoe tsy azo atao à la blague ny resaka au sérieux, fa tsy hanihanitsika zany fa tena zavatra raisiko amin'ny fo, raisiko ho adidy masina ny fanaovana an'izany eto amin'ny pejy, ka nasako atsika rehetrarehetra koa mba tena handray anjara amin'izay. Antony voalohany lazaiko teo hoe fetin'ny ray sady hommage no fanohizana ny fampianarana napetraky ny dadanay tamin'ny zava-manahirany tanora ny pejy zava-manahirany vehivavy. Faharoa, ao anatin'ny cadre ny fankalazana ny fahazato taonan'ny tily eto Madagasikara, za tily tsy afaka mankalaza moa aty amin'ny toerana izay misy anahy satria tsy misy tily eto Madagasikara aty, de fandraisako anjara amin'ny adidy amin'Andriamanitra sy adidy amin'ny hafa ary adidy amin'ny tena. Ary ny antony fahatelo lehibe indrindra zay tiako zaraina amintsika nanosika hanokatra an'izao pejy izao de ny amin'ny fiainako manokana sy ny amin'ny fianarako teolojia. Zaho moa hatreto mbola misy manany any, mbola tsy reraka foana, mianatra foana, tena nianatra foana no nataoko 3 taona no nampidirin'ny dadanay sy mamanay nianatra, mandraka androany mbola mianatra foana.
Nisy fotoana moa zany nianatra informatika ihany tsy sanatria hoe tsinotsinona iny fa isan'ny bagazy nilaiko be mandrakandroany ny fananako an'izay compétence kely izay azoko izay tsy niexploiteko loatra fa isan'ny tena inoko hoe antso tsy tiako zaraina amintsika koa ny fianarana teolojia izay efa madiva ho 8 taona angamba izay nianarako teolojia ary hatramin'ny première année nianarako teolojia isan'ny antony nanokana nanosika hianatra teolojia dia ny amin'ny toerantsika vehivavy ao amin'ny fivavahana sy eo amin'ny fiarahamonina. Ka izay mba kely voaraiko tao anatin'izay 8 taona nianarako teolojia. Dasy fa be mama rehefa avy. Tao anatin'izay fotoana zanako moa izy vehivavy koa manana zava-manahirana koa izy, tsy ataoko tsinotsinona koa ny zanako vavy, fa hovahantsika ny olana rehefa avy eo fa ho taperiko izao video izao, afaka fotoana fohy. Tamin'ny andraikitra niraisiko teo amin'ny fiangonana zany dia isan'ny nahatsapako sy tena niainako hoe misehatra kay tena hanaovana tsinotsinona antsika vehivavy. Za manokana moa raha talohany nandraisako an'io andraikitra io tena tsy nandalo tamin'ny saiko mihitsy ary tsy azoko haneritreeritra hoe tena misy vehivavy atao tsinotsinona kay satria za manokana zany dia isan'ny nahazo avantage be tamin'ny nahavehivavy anakah tamin'ny mbola kelikely dia isan'le miaraka amin'ny dadanay foana hoentiny mandeha milasy, miaraka mandeha mandokondoko eny zahay. Dadanay tia manao zavatra maro be karazan-javatra rehetrarehetra io ataony rehefa nisy fandriana sy fanaka ao an-tranonay ao izy ihany no mandrafitra anazy dia izaho ilay miaraka aminazy eny manampy anazy mandrafitra. Zamoaka koa fantatsika tsara fa nisy fotoana izy tia manao DJ izy amin'ny fetina mpampianatra, amin'ny fetina skoty, mitondra mpianatra isaky ny akaiky ny fotoanan'ny fialan-tsasatra reny mandeha any amin'ny moron-dranomasina eny izy dia izy no manao DJ dia miaraka aminazy eny izaho manao installation, manao ny rehetrarehetra eny. Ohatran'ny hoe misy somary gargarson manqué izay zany eo amin'ny zavatra tiako sy zavatra tokony hifanosinoso be tamin'ny dadanay. Dia hatramin'ny fahazazako koa izaho zany ilay tsy isan'ilay vehivavy tia ny lalao pôpety sy dinety ireny fa miara-milalao amin'ny lehilahy no tiako hatramin'ny fahazazako zany. Ohatran'ny avantageuse, ohatran'ny traitena princesse zany aho zany rehefa miara-milalao amin'ny lehilahy. Rehefa miara-milalao amin'ny vehivavy aho milalao manao misy sy ny tariny ireny nataotaoko ihany fa mankafy kokoa zany rehefa miara-milalao bille. Rehefa tonga ny 26 juin dia tsy ilay mitondra rendrina miaraka amin'ny vehivavy, mitondra jiro kapoaka miaraka amin'ny lehilahy. Milalao fingotra ireny, baolina sy ny sport indray moa tsy kapoakako mihitsy iny tsy dia arahako amin'ny lehilahy fa okay. Tsy dia iarahako tamin'ny lehilahy loatra zany hoe okay. Mialatsiny fa ny zavatra manahirana ny vehivavy en urgence kely teo dia tsy maintsy nivahana aloha. Tohizako ilay fanazavana ny antony hanazavako an'izay zany eto indraindray atsika mpanaraka ny pejy tsy mahazo onona ohatran'nakà taloha zany, talohan'ny sokafan'ny masoko hoe kay tena misy zava-manahirana ny vehivavy dia tiako zaraina amintsika zany hoe za zany ilay olona avantageuse foana tamin'ny nahavehivavy anahy, ilay milalao tamin'ny mbola kely, milalao bille, milalao fingotra ireny izao lehilahy daholo namako dia rehefa resy za dia tena asiako tomany mihitsy dia averiny daholo, averin'ilay namana lehilahy daholo zany ilay bille sy ilay fingotra dia misy fotoana rehefa tonga avy any ilalao dia efa misy avy dia efa miala mihitsy tonga indray Bruna fa io midongy rehefa resy nefa rehefa mandresy dia hoentiko mody daholo ny andreo tiako tenenina amin'izany zany hoe ny zazalahy niara-nilalao tamiko dia mandefitra satria za rery moa ny vehivavy miara-milalao amindreo manao toraka kapoaka ireny ilay fonona bombombe lehibe ireny tohanizako ny anakah rehefa resy za dia misy malahelo dia misy mamerina. Rehefa nandray andraikitra koa teo amin'ny tily
lehilahy moa zany ny tily mazava ho azy mitaiza zazalahy 9 ka hatramin'ny 12 taona 5 ambin'ny folo taona no voantso mpiandraikitra. 7 ambin'ny folo taona nandeha nianatra tany amin'ny oniversite no nijanona kely tsy niandraikitra fa nanohy ihany rehefa avy eo, zany hoe ny formation-na mpiandraikitra rehetra nataoko zany tao amin'ny tily fanomanana fanaterana ravinala dia niarahako tamin'ny lehilahy, niarahako tamin'ny tily lehilahy nanao. Dia nahita koa tao anatin'izay hoe avantageuse foana zany rehefa manao grand jeu, rehefa manao kotrakotrana sy anona reny dia le tily lehilahy groupe raika aminay dia tena hitanao mihitsy hoe avy eo entina ny entanao, ao ataontsika an'izao, ohatrany hoe tsy nandalo tsy nahitako olana mihitsy zany le nahavehivavy fa au contraire ara nahitako tombony. Rehefa avy eo moa nianatra tany amin'ny oniversite nianatra informatika tao amin'ny école nationale d'informatique, 10 zay promotion, fito fotsiny zay vehivavy, dia tena hitanao koa zany hoe na le lehilahy ao anaty groupe tena miezaka manampy anao, zany nanao elektrônika analôjika zany zay vehivavy moa tsy de manapôpôka diode foana ny asanay rehefa manao travaux pratika, dia hitanao mandefitra le lehilahy hoe ta ohatran'izao akia, zao ny fanaovana anazy, zany hoe tsy nandalovako teo amin'ny fiainako zany ilay hoe satria vehivavy za dia natao tsinotsinona na nambaniana, fa au contraire aza tamin'ny fifanoseko tamin'ny lehilahy ary zay ny ananako namana lehilahy be dia be, lehilahy ohatrany hoe compréhensif, mandefitra kokoa ary mahafantatra hoe manana fahalemena ty vehivavy namako ty dia ampiako izy. Fa rehefa tonga teo amin'ny sehatra anankiray izay tsy tiako tononona, ary izay koa ny zavatra tiako apetraka eto amin'ny pejy hoe miezaka tsika tsy manonona mivantana fanaratsiana na tena misy kokoa na fanendrikendrehana, fa mety misy mahalala ihany moa fa tonga teo amin'ny sehatra anankiray aho zany dia gaga hoe nanomboka voafetra ny zavatra azo ataon'ny vehivavy, manomboka hitako hoe lasa désavantage indray zany le mahavehivavy. Dia isan'ny nanokatra ny masoko zany zay, ary isan'ny mbola anohizako ny fianarana teolojia izay ataoko mandrak'androany hoe inona ary mahatonga an'ity sehatra ty hafahafa amin'ny sehatra rehetrarehetra zay niainako hatramin'izay fa ohatran'ny tsy mbola hitako negativa mihitsy no mahavehivavy anahy hatramin'izay raha tsy tonga tato. Dia isan'ny nanaovako fikarohana kelikely ihany, tsy lasa lavitra moa fa mbola anatin'ny mianatra mandrak'androany araka an'le niteneniko teo, dia isan'ny nahatonga ahy zany tonga saina hoe fa inona ny tena zava-nisy, nahatonga lasa nikarokaroka hoe ve ka tsy amin'io sehatra io ihany le mahatonga ny vehivavy lasa tsinotsiniaviny, ary tena hoe narovan'i Jesosy manokana zany nahita avantage be dia be nahavehivavy anahy tamin'ny sehatra talohan'ny ainako, tamin'ny fahazazako, tamin'ny tily eto Madagasikara izay nisy anaka, tamin'ny fianarana informatika niarahako nianatra tamin'ny groupena lehilahy marobe, fa misy sehatra marobe hafa koa tena manao tsinotsinona ny vehivavy, tena manambany vehivavy ary tsy mametraka ny vehivavy ho araka ny nanamboaran'Andriamanitra anazy ho olombelona menjika hajaina sy tiavina tahaka ny lehilahy namboariny koa. Dia teo aho zany no nanomboka nanao fikarohana hoe ve ka efa taty amin'ny taon-jato faha 9 taty amin'ny réformation taty izay vao naverina tamin'ny toerany ilay vehivavy, fa ny vehivavy kay tsy nahazo nianatra, tsy nahazo nifidy, tsy nahazo niasa, niady kay ny vehivavy izay vao considéré indray teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny tantaran'ny finoana samihafa, tsy finoana kristianina fotsiny ihany io Ny finoana kristianina moa isan'ny voalohany satria ny fiangonana kristianina zany no isan'ny hoe nanao ordination, nisy mpitarika fivavahana vehivavy voalohany tany amin'ny taona 1853 no efa nisy pastera vehivavy voalohany tamin'ny fiangonana kristianina. Tamin'ny judaïsme efa misy zany tsy haiko ny any Madagasikara na fa misy, fa efa tany amin'ny taona 1972 no efa nisy raby vehivavy tamin'ny judaïsme. Ny silamo efa tamin'ny taona 1993 no efa nisy imam vehivavy, zany hoe zany ny karazam-pivavahana, ireo fivavahana tranainy ohatra hoe ny Egypte ancien,
grec ancien sy ny romanina ancienne reo efa nisy vehivavy, ny bouddhiste efa nisy monka vehivavy efa trany amin'ny 6e siècle. Fa misy zany karazana finoana ny antsika malagasy moa mazava ho azy ny fivavahan-drazantsika tsy nanavaka mihitsy ny hoe ny lehilahy ihany no mahazo miresaka amin'ny zanahary sy ny razana. Ny tromba moa zany vehivavy ary ny akamaroany misy amin'ny faritra avarabaratra iny zay Beta Majunga mahita olona mandeha miseka village ary manao ny fanompovo vehivavy isany tena manana andraikitra be ny vehivavy fa inona no nahatonga antsika vehivavy malagasy kay no tafatsiropaka tanatin'ity fanambaniana sy fanaovana tsinotsinona vehivavy ity indray nefa araka ny fikarohana hitako kely mba hitako tena firenenana nanao ny naha izy azy ny vehivavy antsika firenena malagasy taloha nahatongavan'ny vazaha. Le vazaha tiako tenenina na ny vazaha nitondra ny colonisation na ny vazaha nitondra ny islamisation na ny vazaha nitondra ny fivavahana kristianina sy ny vazaha nitondra zavatra marobe. Ohatra anankiray tiako zaraina amintsika tamin'ny taona 1881 Ranavalona faharoa dia efa nametraka hoe mahazo mianatra daholo any an-tsekoly na lehilahy na vehivavy. Mitovy tsy misy olana antsika nanana mpanjaka vehivavy, antsika nentina vehivavy. Tsy tao Antananarivo ihany fa tany Majunga zao misy mpanjaka vavy. Tamin'ny fanjakany Boeny. Ohatran'izany koa ny faritra hafa zany hoe tsy nisy teo amin'ny tantarantsika, tantaran'ny razambentsika zany le fanambaniana vehivavy. Fa efa tonga ny fanjanahantany efa taty amin'ny 1897 20 taona taty aoriana zay vao nilalàna frantsay avy any France izay milimite sy manena ny isan'ny vehivavy afaka mianatra par rapport amin'ny lehilahy no natsofoka tao amin'ny constitution-ntsika malagasy. Zany hoe ilainy antsika efa efa tsy nanao tsinotsinona ny vehivavy zany nisy ny vahiny. Ny Norvégianina ohatra, misiona Norvégianina zay moa ny haiko amin'ny contexte misy anahy. Ny NMS nitondra nanao misiona tany amintsika tany Madagasikara no tsy afaka nanao ny vehivavy dia tsy afaka mpikambana feno tamin'ny NMS tamin'ny fotoanany misionera Norvégianina nitondra fivavahana kristiana tany Madagasikara fa lehilahy ihany no mahazo mikambana ofisialy. Ny vehivavy mahazo manoma masosy afaka misponsorisé fa tsy mpikambana ofisialy. Dia izay koa no lasa tafitsofoka tamin'ny fivavahana nentin'ny tany. Dia amin'izao fotoana izao ohatrany hoe lasa ny vazaha indray no eritreretintsika hoe mampianatra antsika hanaja ny vehivavy sy hametraka ny vehivavy amin'ny toerany nefa raha ny kely mba hitako sy maharesy lahatra mandraka ankehitriny dia naturel amintsika malagasy ny fanajana ny vehivavy zany. Zany manisy ambony sy ambany lehilahy sy vehivavy zany tsy dia misy amin'ny kolontsainantsika malagasy na dia manaja ny lehilahy ny vehivavy Za manana ila tandroy mamanay tandroy. Mbola hitako maso mihitsy zany dadabenay tandroy zany rehefa androsoana sakafo izy zay malaza be hoe ny tandroy rehefa androsoana sakafo dia omena an'ilay lehilahy daholo aloha ilay sakafo dia zay sisa tsy laniny eo no omen'ny vady aman-janany. Tsy fanaovana tsinotsinona mihitsy raha ny hitako satria omena be dia be tokoa dadabenay omena anazy le izy miaraka amin'inona moa zay fa tsy nandalo an'ilay hoe tsy miandry anazy voky intsony tamin'ny andronay nanao vakansy tany amin'ny dadabenay taloha. Fa omena anazy le be dia be fa zara raha mihinana kely izy dia atolotra ny anay izy rehefa avy eo mbola hitako zany tanatin'ny tokantranonay mamanay moa mbola nitondra ny kolontsaina nanabeazana anazy atokana mihitsy soperan'ny dadanay sakafony dadanay atao mitokana tena hoe hajaina mihitsy izy fa tsy nanindriny an'ilay vehivavy zay tsy nanindriny anay zanany vavy tsy nanindriny ny vadiny fa au contraire rehefa hainay fa tsy maintsy omeny dada ihany anie rehefa avy eo fa atao hoe ny an'ny dada fotsiny ity izy zany omena honneur zany hoe le honneur omena an'ilay lehilahy zany tsy hanaovany tsinotsinona an'ilay vehivavy raha ny hitan'ny masoko sy mba kely ny ainako. Fa misy kosa nefa lehilahy tena manararoatra le izy hajaina lasa manitsakitsaka indray. Io zany le na nisy influence hafa koa tafitsofoka nahatonga an'ilay hoe le zava-manahirana ny vehivavy lasa voatsindritsindry ka ny antony farany, ny antony fahaefatra zany tsy hoe hizara fotsiny eto
Ny anakara mijery n'le fandarana zava-maniry ny Tanora Ozaraiko atsika Jamoka raha nitarika n'le fandarana tsy hoe izy no be fahalalana be sy be fahaizana be fa ny tena nataony de ny haino inona le olana, inona le tena zava-maniry ny vehivavy. Experience kely ihany no mba hitako. Ny ankamaroany ara ohatran'ny taty ivelan'ny Madagasikara ny tena betsaka hitako. Fa ny tena olantsika vehivavy malagasy ke inona? Inona le tena olana? Inona ny mety vahaolana mifanaraka amin'ilay olantsika? Io zany tsy hoe zavatra avy aty ivelany, implémentena hanodikodinana ny sain'ny vehivavy, hanapotehana ny kolontsaina sy ny maha izy azy atsika, tsy any. Fa inona le tena olantsika vehivavy ary inona ny vahaolana hitantsika hamana an'izay. Zay no zavatra kendrentsika ato anatin'ny fandarana. Mazava ho azy moa eny antsefatsefany eny, mba mizara an'izay kely mba ananako ihany koa za anatin'izay tantara lavabe anokafako ny pejy izay. Fa ny tena kendren'ny pejy zany de hihaino, hamakafaka hoe inona le tena olana, avy aiza le olana, ary indrindra handroso vahaolana ka ho anao izay resy lahatra tahaka anakah koa, na lehilahy indrindra vehivavy, de asaiko hiaraka hijery ny zava-manahirana ny vehivavy sy handroso vahaolana amin'izany isika. Na tsy kristianina ary anao, tsy mahatsapa manana didy amin'Andriamanitra, olombelona anao, azonao atao ny mba manome vahaolana, manao adidy amin'ny hafa, fa isan'ny maro anisa ny vehivavy ka raha ny vehivavy maro anisa no tsy afaka mivelatra, tsy afaka mitondra fampandrosoana, de mazava ho azy fa tsy hivelatra sy tsy handroso atsika rehetrarehetra miaraka. Fa raha io maro anisa io no voakarakara, henoina ny olana, omena ny vahaolany, mino aho fa tonga hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena iray manontolo, ny fijerena sy ny famahana ny zava-manahirana ny vehivavy. De misaotra anao naharitra ny aina hatramin'ny farany lancement ny androany fanokafana amin'izao fetiny iray izao. Tiako nitondrana an'izay fanazavana izay fa tsy ny fiainako no hozaraiko eto, tsy ny expérience-ko no tiako handresena lahatra antsika eto, fa hihaino ny tena zava-manahirana antsika vehivavy ary hiaraka hifandininika antsika inona ny vahaolana. Isan'ny manahirana antsika malagasy, tsika manana kolontsaina tatsinanana ny miady hevitra. Matetika antsika rehefa tsy mitovy hevitra de tsy le hevitra fotsiny no miady fa lasa antsika rehetrarehetra no lasa miady, lasa misy clan. Defi iray lehibe tiantsika ho arana eto amin'ny pejy izay. Tena ampandrosoana sy amporisina antsika rehetra samy hamoaka hevitra na mifanohitra manahoana aza raha mamaha olana. Tsy misy diso, tsy misy marina, anjaran'le tompony olana direkta ny misafidy izay mety aminy. Fa kosa ataontsika mifanajana, tsy misy teny ratsy, ny zavatra mampangidihidy sofina ny maro, misy anarana tsy teny ratsy ozy ny malagasy, ohatra, fa mampangidihidy sofina de ezahantsika tsy tenenina mivantana eto amin'ny pejy. Hiteny olana mivantana itsika fa tsy mahazo manonona anaran'olona na fikambanana mivantana. Hanonona zavatra maharikoriko itsika fa tsy tenenitsika amin'ny fomba mahitsy be mandratra sofina, fa ezahantsika atao faran'izay azo atao ho azo henoina ao anatin'ny fifanajana sy fiarahana mitady vahaolana, ary indrindrandrindra hifanohitra ny hevitrantsika, fa ny hevitra ihany no avelantsika hiady sy hivelatra, fa isika tompo-kevitra kosa de angaviako hoe ndao tsy hitaritsika personnel le izy fa ny hevitra tera-bary, samy asaina handray anjara sy haneho hevitra atsika rehetra. De is-évoluer tsikelikely eny ihany moa hitantsika hoe ohatrany ahoana ny fomba handraisana ny olana sy hizarana ny vahaolana eto amin'ny pejy, fa androany de mino aho fa efa lava be izay, ampy angamba aloha hanomboantsika ny fanokafana ny pejy, de manasa anao sahady handroso vahaolana, handroso soso-kevitra amin'ny hoe ohatrany ahoana ny hanatsarantsika an'izany pejy Facebook zava-manahirana ny vehivavy izany. Misaotra tompoko.